aminareo aneny alahady faefatra amby folo amin'ny volana martsa mampiorina mino ny Fizahan-toetra. Androany no ifampiarabantsika amin'ireo dekona sy lolona izay nanao ny anjara fanompoany nandritra ny fotoana naovan'izany. Androany koa iarahana amin'ny sampana sekoly alahady ny amin'ny fotoananam-bavaka ny sampana. Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny salamo fa 17 no iarahantsika rehetra mankalaza sy mamehy voninahitra an'Andriamanitra. Ao aorian'izay dia iarahantsika miredona ny antema fa 20. Salamo fa 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miderahan Jehovah ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleluia. Amen.
Andriamanitra tompo sy bary anay io, nideranao zahay noho ny sorehetra izay nomenao anay, dia izay fantatray sy tsy fantatra ivelively akory azy, kanefa dia ivelomanay isan'andro. Misaotranao zahay fa velonay na trahabonjy indray ka tratra izao maraina vao izao. Misaotranao fa nomenao indray ity fanombohana ny herinandro vaovao ity, ary misaotra koa fa najoronao teto amin'izao fiangonana izao ny sampana sekoly alahady. Dia makasitraka koa zahay ny amin'ny fiarahanay mifaly androany, dia ny fankalazananao Andriamanitra amin'izao rodorodo-pahasoavana izao, ny amin'ny nahatra ny ray aman-dreninay tandrina ny 20 taona ny tandremany teto sy ny 15 taona na ahoany militera azy. Koa tario ary zahay tompo, tario sy atreo feno ray zanaka fanahy masina izay rehetra ataonay eto ho voninahitry ny anaranao masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, ka mbola anakambananay ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, etsy an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay no ny amin'ny sahaza anay, ary mamelany melokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary azy mitondranay amin'ny fakam-panahy fa anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana.
marisian'ny teny soratra masina tsika. Zany dia hitantsika eo amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Deutéronomia toko 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Zany dia milaza amin'ny fampatsiarovana ny tondran'Andriamanitra ny Israely sy ny nampanetreny teny azy ary fananarana azy andreo miavonavy nisy ka manadino an'Andriamanitra. Ny lalàna rehetra izay nandadiko anao anio dia tandremo arahinareo. Mba ho velona ianareo ka hiamaro, hahiditra sady handovan'ny tany izay nianinan Jehovah tamin'ny razanareo omena azy. Ary tsarovy ny lalàna rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany an'hevitra izao 7 taona izao. Hampanetry tenanao sy hizahan-toetranao ary hahalala izay ao am-ponao. Na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao noana, dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao. Ampahafantariny anao fa tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehovah no veloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra, ary ny tongotrao tsy nivota izao 7 taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao, fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao, mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao anazy. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa nampiditra anao any amin'ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasaha sy tendrombohitra. Tany misy vary sitika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary ampongaben-danitra. Tany misy hazo oliva sy tantely. Tany izay hinananao hanina amin'ny fananaram-po sady tsy hanan-java-mahory akory ianao. Tany misy vy ny vato ao aminy ary ao amin'ny tendrombohiny no hiadianao varahina. Ary rehefa ninana ianao ka ho voky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny anao, dia mitandremo fandrao adininao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hitandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa ninana ianao ka ho voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombinao sy ny ondry amanosinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra. Dia hiavonavona ny fonao ka ho adininao Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tamin'ny tany Egypta, tamin'ny trano fanandevozana, izay nitondranao tany amin'ny tany hevitra lehibe sady matahotra, izay misy menarana afo sy maingoka, dia ny tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy avo vato, izay nanome anao ny mana ho anao tany an'hevitra. Dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy hizahan-toetranao ary hanisoanao any amparany. Ary andreo ianao anao anakim-po hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no anavoriako izao harina izao, fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory harena mba ahorony ny fanekeny izay nininy tamin'ny razanao tahaka ny anio amin'izao anio izao. Fa raha manadino an'i Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriaman-kafa sady manompo azy sy miankohaka eo anatrehany, dia milaza aminareo maromaro nao fa haringana tokoa ianareo. Amen. Mbola itony vakiteny. Izao dia vakiana ny teny izay hita ao amin'ny Koratiana 2 toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoko araka izany koa ny tombonareo amin'ny fahasoavany izao. Tsy milaza izany didy aho fa noho ny zotom-pon'ny sasany, mba hizahan-toetra amin'ny fahamarinana amin'ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahely noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny alahelo, ary dia ambaraka izany hevitra izany amin'izany. Fa mahatsara anareo izany satria tsy ny fanaovana izany fikasana koa aza dia efa natombokareo teo anoloan'ny sasany hatry ny taona itsy. Ataovy tanteraka ary izany ka tahaka ny nahazoanareo fony nikasa, dia aoka
aoko taka izany koa ny fahatanterahanareo araka izay anananareo fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananana na ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananana kanefa tsy hahatonga fitsarana sasany ny fahoriana aminareo na anaovana izany fa namba izy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny abian'ny arenanareo hanafaka ny alahelon'ireo ary ny abian'ny arenanareo kosa hanafaka ny alahelonareo mba isy fitoviana araka ny voasoratra hoe nanangona be tsy nanana ampy ary nanangona kely ny tsy nanana ny tsy ampy. Amen. Hovaranantsika ny vakiteny izay araka ny filazantsara ny lioka toko 12 ka ny adin'ny 7 ka hatramin'ny 7 rehefa hita ary zany dia ovaketsika am-pitsanganana. Ary nisy koa fifandirana atao aminy ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe ary hoy Jesosy taminy ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay mpanapaka dia aoka toy ny mpanompo fa iza moa ny lehibe iza no mipetraka mihinana va sa iza izay mpanompo tsy izay mipetraka mihinana va fa izao dia eo aminareo toy izay nanompo ary ianareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fankampanahy niatra tamiko koa izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako hinananareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenena Israely 12 ary hoy ny Tompo ry Simona indro Satany efa nilofo nitady anareo koroina toy ny vary nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao ary hoy izy taminy Tompoko vonona nanaraka anao aho na ho an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fatesana azy fa hoy Jesosy lazaiko aminao ripete raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy intelo tsy mahalala ahy ianao. Raha masina manamasinana ny fahamarinana tenao fahamarinana. Amen. Sika Tompo Andriamanitra sitranao indray izay efa navita niny toriteny ary aokany mba tsy handalo fotsiny iny fa ahafahanay mena amin'ity anio sy ny herinandro vaovao ity ary mba tahinao ahafanahy masinao mahery ireo mpitoriteny mpivavaka mba ahafahana miaina. Amen.
azo toerana isika. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra izay taranaka voafidy ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Deutéronomia toko fahavalo. Deutéronomia dia avy amin'ny teny grika hoe deuteros, faharoa ny dikany, dia hoe nomosia, lalàna ny dikany. Lalàna faharoa, izany hoe ny lalàna rehetra navoakany Mosesy tamin'ny Exodosy dia miverina avokoa amin'ny Deutéronomia. Zay mahalalana faharoa azy, deutéronomos. Fa io koa dia antsoina hoe teny faharoa na teny averina na famerenan-teny. Misy anatranatra, misy dinidinika, misy fanazavana, misy fampianarana efa nataon'ny Mosesy amafisiny aty amin'ny Deutéronomia. Izay zany mahatonga azy antsoina hoe Deutéronomia zany. Misy zavatra amafisina ao, misy zavatra afatrafatra tokony averina ao. Dia eto zany ny momba ny fizahan-toetra no resahan'ny Mosesy eto. Miverina matetika ao ny teny hoe fizahan-toetra. Andeha vakitsika ny Deutéronomia na Deutéronomia toko fahavalo io ny andinin'ny faharoa. Deutéronomia toko fahavalo ny andinin'ny faharoa vakitsika. Ary tsy sarovo ny lalina rehetra izay nitondrany Jehovah Andriamanitra anao tanan'efitra zao 70 taona izao. Ampanetry tenanao sy toetranao anio ary alala azy eo am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Efa ho tapitra ny 70 taona hiditra amin'ny tany Kanana ny Israely, efa ho faty Mosesy handimby azy Josoa. Zay mahatonga ny Mosesy mamerin-teny, mamerina ny lalàna, mampatsiahy, manitrikitrika, manasikasina. Tsarovy ny lalana rehetra zay nitondrany Jehovah Andriamanitra ho ianao. Ary zay nitsarovantsika amin'izao rodorodo-pahasoavana, tsaroanao ve? Firy taona niarahanao tamin'izany lalana zany. Nizahan-toetranao ny tompo, ahalalana ny eo am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. 70 taona fizahan-toetra. 70 taona dia manambara fizahan-toetra mandrakariva. 70 taona tanan'efitra, 70 taona Jesosy nalaina fanahy tanan'efitra koa. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia 70 andro 70 alina izy nandehandeha niseho tamin'ny olona tia nisehoana. Ny elanelan'ny Pasika sy ny Ascension dia 70 andro. Dia ny Ascension mankany amin'ny ny Pentecoste dia 10 andro, zay mampanta 50 andro ny dikany Pentecoste. Ny 70 zany be dia be, ny 70 andro sy 70 alina ny rano nilatsaka tamin'ny safo-drano Noa. Dia 70 volana nandehandeha, maro ny 70 ao. Ilay fizahan-toetra taon'ny tompony jerentsika raha tsy izany 70 andro izany, 70 taona izany. Zavatra voalohany dia zao hoe mizahan-toetra amin'ny fijaliana amin'ny tompo. Ino matetika ny fatatsika hoe raha vao misy fijaliana dia misy fizahan-toetra zay. Misy fizahan-toetra zay. Mizahan-toetra antsika amin'ny fijaliana amin'ny tompo. Vakitsika ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy. Andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy. Dia nampanetry tenanao izy, ka namelanao nono, dia nanomenao ny manao aminy. Zay tsy fantatrao, na nirazanao, nampahafantarina anao fa tsy mofy aminy veloma amin'ny olona, fa rehetra lokany vavan'ny Jehovah ny velomany. Ny fitafianao teny aminao tsy robo, ary ny tongotrao tsy robo. 70 andro. Kaoka ho fantatrao amin'ny fonao, tahaka ny fanaran'ny olona ny zanany, fanaran'ny Jehovah Andriamanitra ho anao. Ary tandremo ny didin'ny Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy ny fahatahorana. 70 taona mandeha taxi borosy fotsiny sasany kiravoravo ny tongotra, tongana ny tsirabe dia maninona? Mivonto. 70 taona zany tsy mora. Ny bevoka ihany sao dia verina hoe mitsahatra le sisy mitsahatra fa fiainana mitohy ihany. Ny mibaby, ny mitondra entana satria eo anatin'ny 70 taona zany le fiainana nge mandeha fa sady antsika ety misy mivarotra, misy mividy, misy ny rehetrarehetra io,
mijanona kely herinandro, zany rehetra zany fizahan-toetra hoy Andriamanitra. Fa tsy mora akory izany mandeha ao anatin'ny 70 taona izany. Navela honaona ozy izy mangetahety ianao, mitaritarika ankizy ianao, ary zay no manahirana amin'io, ohatra hoe mandeha ho azy misy kilemena amin'izany, misy jamba. Ary zay le fiainany fiangonan'Andriamanitra, voakan'Andriamanitra, tsy mitovy ny fitsapana mahazo ny tsirairay. Iza zany mba hitarika an'le jamba, misy mandringa, misy entina mikalesy, ka tsy mora akory nahazo ny zanak'Israely io. Ka tsika raha miteny hoe mijaly vadiny kely zany 70 taona izany, mandeha tongotra zany ao anatin'izay. Ary tsy hoe tahaka ny zotoka misy manome vola eny an-dalana, fa fahavalo ny miandry anao eny an-dalana, nefina ny miandry anao eny an-dalana, biby masika anohanana ozy izy, fa ahatonga anao anetry tena zany. Afantaranao fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona, fa ninona? Ny teny rehetra avy amin'Andriamanitra, ny tena mamelona. Ny tenin'Andriamanitra ny namelona ny fiangonana nandritra ny 0 taona izay. Fa tsy hoe fahaizan'ny pastera akory na nitakan'izany. Eto zany tsy fahaizan'ny Mosesy akory nanomeny mana. Ary zay nahitsiny Jesosy amin'ny Jaona 4:9. Tsy Mosesy akory nanomeny ireo mana avy anan-danitra, fa ny raiky ny manomeny ireo ny tena mofo avy anan-danitra. Dia ny tenin'Andriamanitra velona, zay ny tena fiainana. Ka zahan-toetra ianao. Ny fitafianao izy tsy naninona? Tsy rovotra. Zany tserinareo hafahafa. Raha ianao mandeha na ray volana fotsiny efa mipiry mividy fripy eny an-dalana. Misy fripy daholo manko isaky mitsenatsena amin'ny lalana Hiraina iny manko, misy fripy foana eny amoron-dalana. Dia manolo kely ao aloha, ny fitafianao tsy rovotra izy, ny tongotra tsy naninona? Tsy novotra. Zany ny fitsapana nataon'Andriamanitra. Tsapaina koa tsika amin'ny fijaliana amin'izay rehetra mety amin'io atsika, zany no nataon'Andriamanitra. Misy marary ao anatin'izany. Ao anatin'izany 70 zany fiaretana sy faharetana. Koa raha namakivaky ny asa fanompoany ianao, na vita batisy ianao, na mpandray, na dekona, na mpitandrina, na inona, tabidio tsara fa fitsapan-toetra izany. Ny aretanao zavatra maro zany, ny fanenjena ataon'ny olona, ny vava amin'ny olona, ny fanomezan-tsiny indraindray ataon'ny vady aman-janaka. Maninona tsy bataina amin'ny pastera any ny tranonareo, ateriko any ny sakafonao amin'ny farany. Misy manao an'izany, misy manao an'izany. Ela anao maninona moa tsy natoro tany amin'ny pastera koa, indrindra fa raha vehivavy le misy manao an'izany ny olona. Zay le hoe fitsapan-toetra amin'ny fijaliana. Afantarina ho izy hoe tena alalana zay ao am-ponao, na hitandrina amin'ny didiny ianao na tsy. Manomboka amin'ny ankizy kely manao sekoly aladisiko dia efa tsapaina. Miady amin'ny akamoana aloha ny fifazana maraina, aterina aty, misy namana ratsiratsy toetra koa aty, sy ny takan'izany, satria raha vory ny zanak'Andriamanitra, vory kosa. Mba nandehananao skoty le telefona tsara tarena sy nangalitra dia tsy nipointy tsony tamin'ny manaraka. Misy zany. Zay le fizahan-toetra amin'ny fijaliana. Tsy vitan'izany ihany fa mbola mikapoka koa le Andriamanitra ozy izy. Ahoana izy? Tahaka ny fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao, ny fananaran'ny olona ny zanany. Mbola misy kapoka koa. Misy famezana koa miatra aminao, amin'ny zanakao, marary sy ny takan'izany. Mbola misy any koa fanampiny. Inona moa tsy nandalo tamin'ny Israely, tsarovatsika ve ny anankiray, andininy 10:10. Andininy 10:10. Ahoana ozy izy? Izy nitondra anao tamin'ny tany efitra lehibe sady matahotra, izay misy menarana sy maingo, dia tany mangetana tsy misy rano, zay. Sady mampatahotra, mangingina, lehibe tsisy rano, misy maingoka. Zay, tsy azo atao mipetrapetra-poana maingoka amin'ny dezera zany zava-doza, satria ianao fa déshydraté iny mbola kekerin'ny maingoka. Eo ny tranonao marary mafy samy. Mbola misy mena rana hafa, karazana vipera, misy poizina manaikitra eny an-dalana. Zany nanjo ny zanak'Israely. Hitsapana anao ozy izy
na naiky ny didin'Andriamanitra ianao na tsy. Zay zany santionany zany. I Korintiana 2:9 miala tsiny fa niperiko apa dia diso avy tany am-boalohany tany fa tsy tsika ny nandiso azy. Korintiana 2:9 fiangonana tany Makedonia dia fiangonana mahantra, sahirana sady mbola enjen'ny olona migadra ny sasany, nefa tsy maintsy manao adidy. Nanao adidy aterina na fiangonana fobe any Jerusalema. Tsy nanaiky izy raha tsy nanao Paul hoe sao dia tsy tokony nanao nareo fa sahirana. Ao zareo Fizahan-toetra zany, zay tsy maintsy manao. Zay ny dikan'io andininy 9 andininy 1 ary misy an'izany, andininy 1 hatramin'ny 9. Ary ampahafantariny ianareo raha lahy ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena tao amin'ny fiangonana Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitomboany hafaliany ary ny amafy ny fahantrany no nampitombona reny itsipony ka vavolombelona ho Paul. Eny arak'izay zakany moatra zay zakany aza sady araka ny sitrapony no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy mba havela ikambana amin'izany fanompoana ny olona masina. Tsy nanaiky izy raha tsy nanao adidy na dia sahirana be ary. Fitsapahana io izy aloha zay no efa nanay na dia fiangonana madinika sady sahirana ary zay sady mbola mijaly. Tsy nanaiky izy fa namitana didina trano izy tamin'ny zavatra rehetra. Zay io fiangonana tany Makedonia io. Na dia nijaly mafy ary io fiangonana io tsy nanaiky izy raha tsy nandray anjara didy tamin'ny fanampinany hafa tamin'ny Jerusalema. Ka Andriamanitra dia mizaha toetra ao anatin'ny fijaliana. Fijaliana, tebiteby, tahaka nataony tamin'ny Abrahama ozy tsika ateriny ny zanakao atao fanatiny. Le tebiteby iainao isan'andro io jeren'Andriamanitra anao hoe tena tia azy ve ianao. Termometra zany io, hitsapana ny fitiavanao, ny faharetanao, ny finoanao, ny fanantenanao. Mizaha toetra Andriamanitra amin'ny fijaliana. Zay nataon'Andriamanitra rehefa mizaha toetra tsika izy. Ny zavatra manaraka, tsy fijaliana ihany mizan'Andriamanitra toetra, fa amin'ny fitahiana koa. Amin'ny fitahiana koa. Mizaha toetra amin'ny fitahiana amin'ny tompo. Ary io matetika dinitsika. Ka mahatonga ny ry zalahy hoe rehefa alohan'ny manao baka dia mankaty am-piangonana fa rehefa vita baka manala azy, mivoaka ny résultat moa dia tsy hita tsony zay atao. Ny fifaliana koa izan'Andriamanitra toetra tsika ny fitahiana. Nandeha vakitsika nandininy 10 hatramin'ny 7:10. Andininy 10 Deutéronomia 9 ny andininy 10 hatramin'ny 7:10. Deutéronomia 9 andininy 10 ka hatramin'ny 7:10. Ahoana ozy izy? Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehovahandriamanitra no ny tany soa zay nomenao. Dia mitandrema fandrao hadininao Jehovahandriamanitra ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàna zay nodidiko anao anio. Fandrao nihinana ianao ka voky ary nanao tany tsara ka mitoetrao dia mihamary ny ondry monosinao. Ary ny tombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao. Ny tombo ny fananinao rehetra dia hiavonavona ny fonao ka ho adononao Jehovahandriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tamin'ny tany Egypta hatramin'ny tany. Mahagaga anahy io teny io rehefa namaky an'io ny andininy 1 io hafahafa hoe rehefa nihinana ianao ka voky ka misaotra ny Jehova. Nga tsy tian'Andriamanitra le misaotra. Mitandrema fandrao adirininao Jehova. Samy hafa ny atao hoe misaotra sy ny hoe tsy manadino. Amin'ny Deutéronomia amin'ny Baiboly hafahafa. Raha misaotra fotsiny ataonao n'Andriamanitra tompoko tsy lasa lavitra ianao. Ny olona rehetra misaotra n'Andriamanitra daholo. Oka zava ny risaka. Le mpanao kawitra ara jereo remerciement Dieu tout-puissant tompoko ny voalohany. Tsy hay na le nanome fitombenina amin'ny dikany fa izy indray manao. Ka noho izany raha misaotra n'Andriamanitra fotsiny no ataonao, tsy ampy zany olona rehetra misaotra n'Andriamanitra daholo. Zay no tenenin'ny Mosesy eto. Raha voky ianao misaotra, fa tsara zany. Tandremo,
sao dininao Andriamanitra. Ny fitahiana koa zany a mampanadin'Andriamanitra. Ny inanao voka nanao trano tsara ka mahatonga ny ohatrohatry ny zalahy hoe tamin'le trano mbola ratsiratsy Jehovah ny mpiandry any petika teo fa rehefa nivadika vilan izy a vilan dia sy aime sara dia misoratra sa tsy zay le sangisangindry zalahy adininao izy ny ondry amanoso mitombo ny vola fetsy ny vola fotsy ny volamena mitombo adininao izy fa ianao ne ka amitevo tany Egypte ianao ne nalaiko avy tany ndrao adininao zany ka avenao manao rôle ianao ndre ny lasa rôle dia ny tantaran'ny zalahy Tanambato hoe efa fatotrareo le tantara hoe tondra vary boboka be amin'ny camion dia le tetezina tapika efa mangovongovotra dia izy rery tsy sia aide chauffeur dia mbo nivavaka aloha raha zokiny aloha mahavonjeo Andriamanitra mba hampita nalefa aloha ny première misasaka nangovotra le tetezina verina mivavaka mafaly Andriamanitra fa ohatrany mbo tafa amin'ity fa mahatety dia niverina ndray ny demareny dia nalefa ny mafitafita efa tavy tsy malala ndrakoty zafa nga ahoana miteneniny amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ahoana ho sisy andininy fahafito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo andro ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako nahavoriako zao rena zao fa tsarovo Jehovah Andriamanitra ao izy nanome anao hery avorina rena mba ahorony ny fanekeny zay nianina ny tamin'razana zay tandremo izy nanomenao hery nanomenao saina nazonanao an'izany ianao ngarary tsy nomeny saina nga navitan'izany izy marina fa niasa ianao marina fa niary ianao fa avy taiza ny saina avy taiza ny nofo avy taiza ny tongotra avy taiza ny fanahy ndrao adininao zany fa ny fitahiana koa mampanadino zay ny manahirina amity tsy manome Andriamanitra mitabatabitsika manome Andriamanitra adino zay ny manahirana ary zay koa manahirana hoe rehefa afaka mifanitrana ve ny malagasy mbola hiverina amin'Andriamanitra ve izy tahaka nataony Europeanina zay tsy ilaina ntsony ny fivavaha satria efa tafa zay ny manahirana mbola ino an'Andriamanitra ve izy sa lasa materialista ao anatin'izay ary zay mahatonga hoe foronina daolina ny atena rinana amin'ny zavatra rehetra ka ndraindray koa zany ny fitahiana zany a mampanadino an'Andriamanitra ka lasa fizahan-toetra koa io ary zay no nahavoan'ny sasany tamin'ny apôstôly amin'ny Luka 4:20 ny ady olohany zalahy rehefa mandeha moa Jesosy izy ny lohany amintsika dia hoy Jesosy hoe azafady sao dininareo tsara ny lohany tsara ny zokiny tsara ny mpitarika tsara ny lehibe ny apôstôly fa zay lehibe ny tokony mpanompo e za aminareo manompo ary zay zany a ny fitahiana azotsika ny toerana azotsika dia mampanetry teny amin'ny Paoly apôstôly dia toeram-boninahitra ny dekôna loolona fa sainga itsika mifanetry teny misoratra mazava mihitsy hoe toerana voninahitra io ekeny soratra masony io ny sara mifandraisana fanasan'ny tompo dia manontany Jesosy vakitsika ny Luka 4:20 ny andeniny fahaenina amin'ny 20 hatramin'ny fahavalo amin'ny 20 Luka 4:20 andininy fahaenina amin'ny 20 hatramin'ny fahavalo amin'ny 20 vakitsika fa tsy mba toy izany ianareo fa zay lehibe aminareo no aoka toy ny zany ary zay manapoka no aoka toy ny mpanompo fa iza moa ny lehibe zay mipetraka mihinana va sa izay manompo tsy izay mipetraka va fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo fa ary ianareo naharitra naraka io tamin'ny fakam-panahy ny atra ny sary ny fiangonana amin'ny fandraisana fanasamy tompo a dia manao a inversement proportionnel Jesosy manontany iza no memboninahitra raha mamonjy restaurant ianao na fanasana na takan'izany iza hoy Jesosy zay mantonga azy manontany eo
iza moa ny lehibe, ile mipetraka mihinana sa le mandroso sakafo, le mikarakara n'le sakafo, iza ny lehibe? Ahoana hozy izy? Ile mipetraka, ile mipetraka. Zay mampanompo atsika. Ny mpanefana samy tompoko ny mipetraka mihinana. Izy zany lehibe indrindra rehefa manao fanasamy tompo, ary matetika adinontsika zay. Izy ny lehibe indrindra rehefa mandray fanasamy tompo. Ny mpanompo manaraka dia ny dekona mitatitra ny fandraisana satria izy ny mpanome. Ary ny mpanompo n'izy rehetra, mbola manompo azy rehetra, ile ny mpitandrina zay ao an-dakozia. Zay le sary ao anatiny. Zay le sary. Fa raha vao mitsimbadika zay dia diso fa tsy hoe aty kory no lehibe, dia ny dekona manaraka, dia ny mpandray mitsimbadika rehefa mandray fanasamy tompo, ny mpandray fanasamy tompo no ambony manaraka ny dekona. Dia maro zay mahafinaritra le miaramila anankiray zay, mba inona hoa mba tiavanao mivavaka ao amin'ny chapelle, tena mahatamana anao izy dia ny fandraisana. Fa ahoana hoa ny mampitana anao fandraisana? Amin'izay ho izy mba ny général indray no manompo anay, sady faly ery izy. Marina zany teneniny zany, vokatry ny fanetretenantsika mianakavina tonga an'izany, mba amin'ny général miservi anay hozy izy, mba mimeme izy. Marina zay, ara-tsoratra masina zay, ary isaorana re mandreny lehibentsika reo. Fa zavatra marina le teneniny, zay mampiavaka ny fandraisana amin'ny chapelle hozy izy. Dia marina zay teniny zay hoe ny fitahina azotsika, nentintsika nanompo koa tamin'ny fiangonana, nanompo tsika tamin'ny vola, ny fahaizantsika amin'ny fitaovana. Tsy tahaka zao chapelle zao ratsy tsika rehetra sy ny mpitandra ny fandimby, ny zara ny fitahiny tato. Zay fitahina azotsika rehetra tato, fa tsy vitan'ny pastera Samrery io, fa itsika rehetra na nisy dia tanina tato daholo, na ny fotodrafitrasa, na ny vola, na ny fanabeazana ny olona. Ka le fitahina zany hoy Mosesy, zan'Andriamanitra toetranao, ka mahatonga anao mba hiara-ny fitenenina hoe mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray. Mahatsiaro manome ianao, mahatsiaro ny asa fanompony ianao amin'izany rehetra zany, ka mahatonga ny soratra masina miteny hoe samy mifampizary. Satria ny fiangonana tany Korinto, fiangonana matanjaka be, nalendenana anao. Zay mahatonga ny Paul niteny amin'ny Korintany 4:9, manaovo nareo. I Makedonia raha mba mahalala manao fiangonana kely io, Jesosy Kristy nge manan-karena fa tonga mahantra, mba hahatonga antsika hanan-karena. Tsara ho izy ny manome, mahafaka alahelo ny sasany. Itsika zany mifameno, ny arenako omeko anareo, ny arenareo omeo anahy. Ny arena ny sasany ny rakoto omena ny rakoto, ny arena avy amin'ny rasoa omena ny rakoto. Izay le hoe nanangona izay nanangona be tsy nanana ny amby, izay nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Ka raha manao zao fankalazana izao tsika dia mizaha toetra tsika ny tompo nandritra n'izay fotoana nanompoanao zao. Tao ny alahelo, tao ny fangirifirina, tao ny latsalatsa, tao ny zavatra maro samihafa. Fizahan-toetra nataon'ny tompo reny hitsapany anao, hatraiza moa ianao. Tao koa ny fitahina, mizahan-toetra koa ny tompo amin'ny lalan'ny fitahina hoe mahatsiaro avy ve le olona, mahatsiaro manampy ny hafa ve le olona, manohana ny fiangonana le olona. Izay ny tenenin'ny tompo amin'ny alalan'ny Mosesy hoe mizahan-toetra tsika izy na ho amin'ny fifaliana na ho amin'ny fahoriana. Fa ny zavatra azontsika antoka kosa tsy misy masaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy, na fahoriana na fifaliana na fiadanana na fijaliana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anatrehan'ny tompo isika ry avaka manoloana izany sitrapon'Andriamanitra ambarany amiko sy aminao izany. Isaorana ianao ry tompo Andriamanitra io fa manambara sy mampafantatra aminay mandrakariva ny sitraponao. Ety amin'izao tontolo izao dia misy ny fahoriana izay lalovanay amin'ny sehatra rehetra
nametranao anay indrindraindrindra fa eo amin'ny fiainanay sy ny fitondranao Andriamanitra izany. Matetika nefa dia manome tsiny anao izahay amin'izany, ary raha mikapoka anay ianao ny amin'ny fahadison-dalana izay izoranay dia tsy fantatray fa ny asoanay ny tianao Andriamanitra hatongavana amin'izany, ka manome tsiny anao mandrakariva izahay. Ko mamindrafo aminay fiangonana Tompo, diso taminao izahay, ary maniry izahay ny hafahanao dia ny hanomezanao anay ny famelan-keloka. Ko raha sitraka Jesosy Kristy Tompo dia afao mba olona voavela heloka ny kristianina rehetra, tsy hankanavaka ny mpino rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Amin'ny zavatra rehetra dia miseho mahalala misaotra anao Andriamanitra izay, fa manadiny kosa ny soa izay arotsaka ao aminay. Tsy mba tsaronay fa raha tsy eo ianao Andriamanitra dia zava-poana ny fikasanay sy ny fanaovanay izany. Miseho matanjaka sy mahavita teny izahay amin'ny ataonay, amin'ny fiainanay andavanandro dia hita taratra izany, eny fa na dia amin'ny fiaraha-miaina atao anatin'ny fiangonana azy. Ko raha nandre izany sitraponao izany izahay Tompo, dia miaiky fa diso, miaiky fa olomeloka, ko maniry indrindra izahay ny hovonjenao. Ko ekeo Tompo ny fibebahanay fiangonana izay tonononay mangina eto anatrehanao ankehitriny. Noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo no asainay manatona anao, ko dia ekeo ny fifonanay tsirairay avy. Amen. Antsika izay nibebaka marina tokoa mitsangana ireny teny soamafaly, fa ny Tompo no hanavotra ny ainao tsidina nandavaka,
anarina famindram-po sy fiantrananao izy ny fahatanoranao modindray ny toy ny any voromahery izy amelany elokao anasitrana retinao tsy mamanao antsika araka ny fahotantsika manko izy na mamaly antsika araka ny elontsika fa tahaka ny avony lanitra azy amin'ny tany no lehibe ny famindrampon'Andriamanitra amin'izay matahotra azy tahaka ny lavitry ny antsinanany mandrefana no analavirany ny anesorany fahotantsika amintsika tahaka ny fiantranany ray amin'ny zanany ny fiantranan'Andriamanitra Jehova izay matahotra azy satria mahalala izy fa itsika dia vovoka noho izany ary havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika no ny aminaran'i Kristy Tompo samia mideran'ny Tompo ianareo sambatra ny olona zay voavela amin'ny elona sy voasara ny fahotana sambatra ny olona zay tosainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Rehetra ry havana, hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Ny teninao izay mitaona anay ahatsiaro ny fintantananao Andriamanitra ary entinao mizahan-toetra anay ihany koa na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana. Fanainao masina hitoetra ty anatinay mba hatsiarovanay hatrany fa Andriamanitra momba sy mitantana ny fiainanay anao. Mankasitraka anao ihany koa ny fiangonana ankehitriny fa mbola afaka manohy hatrany ny fankalazananao no ny 20 taona na ampitandrana ny mpanomponao sy ny 15 taona ny arahan'ny nanompo tamin'izao Fitaizam-panahy misy anay izao. Mahatsiaro miombona amin'izany fahasoavanao zany izay rehetra ka mijoro vavolombelon'ny fahasoavanao ihany koa ankehitriny ny loholona ny diakona ary tsy ny tenan'izy ireo ihany fa ny vady aman-janany ihany koa sy ireo izay niara nanompo taminy teo anivon'ny tokantrano tsirairay izay nametrahanao azy. Isaoranao ny amin'ny fotoana izay nafahan'izy ireo nanompo anao. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao rehetra izay nomenao azy nandritra izany fotoana izany. Ankehitriny dia mbola ny herinao no hitokinay, ny herinao no angatahanay hiazona azy rehetra ary ianao ihany koa no ampitetra azy hatrany amin'ny finoana sy ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Koa ny hoaviny rehetra, ny fotoana, ny andro, ny taona izay mbola omenao azy dia irinay hitoerany amin'izany fahasoavanao izany. Koa ianao Andriamanitra omba azy hatrany araka ny teninao. Mankalazanao ihany koa izay ankehitriny satria ianao no mbola mampijoro mampitoetra ny sampana rehetra misy amin'izao fiangonana izao ary anisan'izany ny sampana sekoly alahady izay manohy ny fijoroana vavolombelony tamin'ny ity fotoana ity. Ianao Andriamanitra no nampitoetra azy ireo, ianao ihany koa no omba azy na ny birao an'izany sampana izany na ny mpampianatra, ireo ray aman-dreny miany sampana sekoly alahady ary ireo zandrinao izay mianatra mikely aina mandrakariva mianatra ny teninao. Ianao Andriamanitra hiasa amin'izy rehetra mba hoeniko ny fahasoavanao ny fiainany manontolo. Tsarona ihany koa ankehitriny ny fitantananao ny fiainanay ny tokantrano tsirairay avy. Mahatsiaro izay fa ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay rehetra. Koa ny RAINAY ny angatahanay dia ny asahanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ny ahatonga anay ho mpandresy manoloana ny Fizahan-toetra ka na amin'ny fijaliana na amin'ny fitahiana izay arotsaka ao aminay dia tao mizahay hifikitra amin'ny teninao. Tao mizahay tsy hanadino anao na amin'ny fotoana mahafaly anay izany na amin'ny fotoana hatsapanay ihany koa fahoriana eo amin'ny tenanay. Tao mizahay hanome voninahitra anao amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanay ka aza vela hifikitra amin'ny herin'ny tenanay ihany satria lavenina
vovoka izany rehetra zany. Ankininay aminao ankehitriny ny fiainanay, apetraka eo ambany fitarianao zao herinandro vaovao zay diavinay izao. Ianao no anasitrana ny marary, ampatanjaka ny reraka, ombanay tsirairay avy ihany koa, na izay rehetra zay tonga amin'izao tranonao zao ankehitriny, na reo zanaky ny fiangonanao any amin'ny toerana samihafa. Mivavaka ihany koa izay ny amin'ny fiainam-pirenena, manoloana ny fianaky ny valanaretina zay mitombo ndray ankehitriny. Ianao Andriamanitra hiaro anay rehetra, ianao ihany koa nomeny fahendrena ho anay rehetra, aizanay manaraka trany ny fandaminana zay misy ao aminay. Izay rehetra mahasoa anay ry Tompo Andriamanitray, dia ankininay sy angatahanay hatrany ary amin'ny anaranao no ivavahanay toy izany. Amen. Ny olona voavela heloko ary havana dia samby joro hatrany ho vavolombelona izany famelan-keloko zany, ho vavolombelon'ny finoana ihany koa, ka ny fanekem-pinoana laharana faharoa no imbolantsika rehetra. Isika minon'Andriamanitra iray, raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy ny nahariana zao tontolo zao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pontius Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetra eo tanankavanany ray. Avy ihany no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny Fanompoam-pivavahana. Isika mino ny fiangonana iray masina, miorina fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo zao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manasa antsika rehetra azo toerana ry havana. Misy reto avantsika reto nahazo 5 sy fara, manolotra ny zanany mba ho arabaitsika. Ny raha fahatelo ny andininy voalohany ny raitsika hiatrika ny altara izy ireo. Zazakely andrenandray ny arena Mathieu, Izay, tolotry ny ray aman-dreny andriandray ny Mampiorina Rado, Sira andrianirena Sisia. Zazakely ambinso andrian'ny Rina Harmonie, nateraky andrian'ny Rina Dovasosy andrianarivelo Anjarasoa. Ny raha fahatelo ny andininy voalohany. Isaorana ny andriamantsika fa fitahiam-be meno atsika. Fifaliana ho antsika ry hava mandray reto zazakely reto, izay ny men'Andriamanitra ny reto ray aman-dreny reto, ka tsaroany zareo fa zanaky ny fiangonana, ka ndray ny fiarabana fampirizina avy amintsika izy ireo. Hoy ny tenin'ny Tompo: ianao na voakavo tao an-kibo, nankinina taminao hatrao amboho, ka hatranan-kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka lany Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ho an'ny Tompo, koa dia tolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Hivavaka isika. Misaotra an'izay Tompony amin'ny fitiavanao tsy miova. Ny reto ray aman-dreny reto nomenao fitahiana, ka nahatsiaranao izy fa tsy mba nanadino, fa ianao no nanome izany, koa
koa ianao no nampiditra azy nanampisa ny fianakaviana ny fiangonana koa angatanay tompo hitahany ray aman-dreny ianao amin'ny fikolokoloana amin'ny fanabeazana anampy ny tokantrano zareo raha-pivelomana indrindrandrindra hamatsy fitiavana azy ireo ahatonga ny zaza atsapa fa tena tokantrano misy Andriamanitra izany tokantrano izany. Ta io izay fiangonana hitaiza ny zaza rehetra nomenao anay, vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana hoandry ny fiangonana sy ny firenena noho ny aminaran'ny Kristy irery aminy miarabany azy ireo. Amen. Ento reto zaza reto ka tario tombo saina androso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona ary homananareo amin'ny sakramenta samihafa miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo. Amen. Amen. Andriamanitra ny fara. Sivy amby telopolo amby dimanjato ny hira ataontsika ny andinin'ny voalohany homanantsika amin'ny rodorodo-pahasoavana ary homaninareo mpitendry koa rehefa avy eo ny hira fanivantsika sambatra ho raina rehefa kelikely eo. Sivy amby telopolo amby dimanjato ny andinin'ny voalohany dia hiomana ny tompon'andraikitra rehetra. Mangataka nareo dekona sy olona hitsangana eo am-pitoerana. Hoe ny soratra masina. Koa ny amin'ny olona zay aminareo, sako naman'olona sady vavolombelon'ny Kristy. Andraso nondr'Andriamanitra aminareo, nitandrina azy tsy antery fa sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny arena maloto fa mizoto-po ara-panahy. Tsy mpanjakazaka aminjarany fiandrasana fa ho fianarana ho an'ny ondry. Rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia ianareo azo satry-boninahitra tsy mety simba. Ianareo mbola tanora fanahy kosa maneke ny loholona. Ho koa ny apôstôly masina fa izay mahavatra tsara ny asan'ny dekona dia mahazo toerana be sady mahazo voninahitra tsara ho amin'ny tenany sy amin'ny fahasahiana sy ny finoana zay ho amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Vavaka isika. Tompo indreto ny mpiara-manompo, misy tsy eto no ny antony maro samihafa, io koa ny fahamehana ara-pahasalamana. No Andriamanitra nahita nataon'izy ireo natry ny taona maro tamin'ny fanompoana, taon'ny fijaliana, taon'ny fitahiana araka ny teninao teo. Mahatsiaro izany zay lalana niarahana taminao izany. Koa taio tsy izao sertifika izao ny zava-dehibe na izao taratasy atolotra izao, fa ianao Andriamanitra mihitsy manana satry-boninahitra mena azy ireo. Ka fanehoana hita maso ihany zao fa ianao Andriamanitra mihitsy no mankasitraka azy ireo. Andretanana azy ireo amin'ny anaranao izahay, ka ianao mihitsy no tonga ao anatin'izany hiarahaba azy ireo, ka hiteny hoe ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely anao ka ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fivalian'ny tomponao. Amen. Zao ny fizotran'le izy araka ny averina kely fa nanjavain'ny sekretira, ny mpivady mitolorana n'le mari-pahatsiarovana satria niarina nompo reo, dia miakatra alitara izy mandray an'izany. Fa ireo taranany sy ireo havany kosa mihodina etsy
satria niarina nompokoa izy ireo. Tsy voatery anao rakitra kory ianao fa miseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra, zay no antony idinanao eo, fa azo atao koa ny manao rakitra ry. Ny hira faneva sambatra no raitsika dia aorian'izay hira zay dia mipetraka amin'ny dekona dia miroso avy hatrany ny komitiny faharoapolo taona ary akatra ny vatan'ny mpitandrina rahateo. Sangana miaraka amin'ny vatana dekona. Ny fireneny izay manana ny zay ataontsika amin'ny fomba tsotra nefa manome voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Fa antry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Korintianina faharoa toko faharoa andininy fa 5:10. Ao anatin'ny fankalazana sy ny fisaorana an'Andriamanitra no ny faharoapolo taona nampitandrina sy 5:10 taona niarahana nompo tampitandrina Rakototsavy Mikaela mianakavy isika anio alahady 4 martsa 2024. Fotoana izay anatanterantsika ny rodorotom-pahasoavana diakonina sy loholona isaorantsika sy atserovantsika ny tompo noho ny fizahan-toetra tamin'ny fifaliana na tamin'ny fahoriana izay niarahantsika ary hifankasitrahantsika koa sy fanomezantsika hafaliana amin'ny mpitandrina Rakototsavy Mikaela mianakavy. Dia misaotra ny tompo isika ny amin'izany ary amin'ny anaran'ny komity no hiarabanantsika tsirairay isam-batan'olona isa-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao dia hotononina ny anaran'ireo diakonina sy loholona atombokontsika amin'ny ireo ray aman-drenitsika ato amin'ny fiangonana, ireo filombon-nahitra sy ireo filoha. Ramatoa sy Andriamatoa isany tononina ampanajana sy ampitiavana, Andriamatoa Rabe Mananjara Charles sy Ramatoa Ravelo Arimanana Perline vadiny. Andriamatoa Rajemson Rakotomaharogy miaraka amin'ny vadiny. Ramatoa Ravao Arsoa Charlotte Noeline.
Andriamatoa Rasolo Ertsimba sy Ramatoa Mamiary Lalao Rahakisoavina Remonjy vadiny. Andriamatoa ny zanany zany afaka mihodina avy hatrany a, reo ny ancien be reo olona reo. Andriamatoa Rajomarson Michel Aimé sy Ramatoa Rakotoary-manana Colette. Tsy ometsina akory zay tsy nitona taranaka satria fatatsika ny fahamehana fa ifalitsika ny fiaonantsika amin'ireo mpiara-manompo reo. Filoha-amboninahitra Andriamatoa Rakotojafy Dominique. Misaotra indrindra mpiara-mipandroanina, misaotra indrindra mirehetrarehetra miverana. Ny filoha Ratefiniaina Sylvain. Manaraka azy eo Andriamatoa Ranaivo Davida sy Ramatoa Rakotomalala Eline. Manaraka azy eo Andriamatoa Andriamanalin-Jafy Rasolo sy Ramatoa Rajaonera Malalasoa. Manaraka azy eo Andriamatoa Arjona Sederanirina sy Ramatoa Arvola Giselle. Izao koa isika dia hiditra amin'ireo diakona izay nanantanteraka fanompoana mihoatra ny 7 taona. Andriamatoa Randrianavony Lala José. Andriamatoa Rawely Zaka. Manaraka azy ao Ramatoa Razakasoa Antra. Manaraka azy ao Ramatoa Ramarotafika Mariette. Ary manaraka azy ao Ramatoa Ravahinim-bola Yolande Rachel. Taorian'ireo nahatanteraka ny asa fanompoana ny ohatran'ny 7 taona dia miditra amin'ny mihoatra ny 30 taona tsika izao. Andriamatoa Rakotojafy sy Ramatoa Rajoma Philomène.
manaraka azy ao ramatoa Rova Rabeso Jacqueline. Manomboka eto tsika dia ny diakona tanteraka ny asa fanompoana mihoatra ny 20 taona. Andriamatoa Randrianarivelo Jean Charles. Manaraka azy ao ramatoa Raelson Rolande Colombe. Manaraka azy ao Andriamatoa Raboanary Andrianirina Soa. Manaraka azy ao Andriamatoa Radonarivony David. Manaraka azy ao Andriamatoa Randriatsimialona. Manaraka azy ao Andriamatoa Rakotonarivo Trimifoloalina. Manaraka azy ireo Andriamatoa Rabehery Tafika Fidiarivony Josefa sy Ramatoa Raharymalala Nirina Laetitia. Manaraka azy ao Andriamatoa Ratsimbazafy Mandavololson sy Ramatoa Andrianasolondraibe Malala Arivony. Manaraka azy ireo Andriamatoa Andrianarison Hery-Malala Christian. Manaraka azy ao Ramatoa Randrianarison Arlette. Zao kosa tsika dia hiditra amin'ny lisitry ny diakona izay nanao ny asa fanompoana mihoatra ny 10 taona. Ramatoa Bakoly Arfidy Soloniaina Anta. Manaraka azy ao Ramatoa Ratovi-Tsiferana Rasoarinirina Elisabeth. Manaraka azy ao Andriamatoa Andriarymalala Zakariasy Emmanuela sy Ramatoa Vololotsotiana.
manaraka azy ireo Andriamatoa Randriamalala Jacques. Manaraka azy Andriamatoa Adasolo. Manaraka azy Ramatoa Soamalala. Manaraka azy Andriamatoa Andrenasolo Juvin sy Ramatoa RAINAY Manitry. Manaraka azy Andriamatoa Andretaina Joso Roger sy Ramatoa Rakotondrazafy Volatina. Manaraka azy ireo Ramatoa Rahery Vololona Mamy. Manaraka azy eo Ramatoa Razanadrasoa José. Manaraka azy eo Andriamatoa Razakahamitsohery sy Ramatoa Randriambelo Arivola. Manaraka azy ireo Andriamatoa Rasolofonirina Fredy Augustin sy Ramatoa Razafiarinirina Vololitiana. Manaraka azy ireo Andriamatoa Rabemanantsoa Tsiriaga sy Ramatoa Andriatsiferana Arinirina. Manaraka azy ireo Andriamatoa Ravelomanatsoa Andrianarjaona. Manaraka azy ao Andriamatoa Rakotoarimanana Nirson. Manaraka azy ao Andriamatoa Andrianirina Soerika Nataniel sy Ramatoa Razafindramala Asinakisoa. Manaraka azy ao Andriamatoa Be Frégis sy Ramatoa Ramanantena Sovero Heriniaina. Manaraka azy Andriamatoa Lolona Raharo Mampiandra sy Ramatoa Andriamialisoa Eva.
manaraka azy ao Andriamatoa Rakotonay Vitiko Saramatoa Andrian'Aljaona Noromalala Obiakisoa. Manaraka azy ao Andriamatoa Rabela Martin Saramatoa Razanadrika Hélène. Manaraka azy ao Ramatoa Andriamiamina Mamy Aingotiana. Manaraka azy ao Ramatoa Samuelina Aimé. Manaraka azy ao Ramatoa Ravaonirina Randry Julie. Rehefa izay ny diakonina mihoatra ny 10 taona tamin'ny asa fanompoana dia hiditra amin'ny diakonina latsaky ny 10 taona kosa isika. Andriamatoa Randriana Arsona Solo Zo Irina Sandratra sy Ramatoa Rakotojaona Liva Malala Nantenaina. Manaraka azy ao Andriamatoa Razafiarimanana Andrianirina sy Ramatoa Raharimpamonjy Oby Fenosoa. Manaraka azy ao Andriamatoa Ratsizafiaina. Manaraka azy ao Ramatoa Andriatsimamitaka Herilanto Tsantafaniry. Manaraka azy ao Andriamatoa Randrianarivo Arsène sy Ramatoa Ravelo Mialo Aina Feno Isanirina. Manaraka azy ao Ramatoa Razafindravelo Soarline. Manaraka azy ao Ramatoa Razafiarisoa Zanahary Clérette. Manaraka azy ao Ramatoa Rasoarimavo Minosoa. Manaraka azy ao Andriamatoa Raoby Sonary Tsalamarivo sy Ramatoa Razafy-Manatsoa Rinasoa. Manaraka azy ao Andriamatoa Rakoton'Indrina David Roland. Manaraka azy Ramatoa Vololonirina Jona Ranaivoson. Manaraka azy Ramatoa Ramarson Mirana Alfred. Manaraka azy Ramatoa Rapatsala Sabine. Manaraka azy Andriamatoa Rabe Mananjara Randriandrina.
Manaraka azy Ramatoa Mananjara Félicité. Manaraka azy ireo Ramatoa Rakotomalala Oly. Manaraka azy Andriamatoa Rajoelson Josué Hertina sy Ramatoa Ratobosoa Arvelo Tahina Micheline. Manaraka azy Andriamatoa Raely Action Étienne Jean-Jacques. Manaraka azy Andriamatoa Andrianarso Paul sy Ramatoa Razafinirina Nini. Manaraka azy Andriamatoa Besahala Lalao Sabasa sy Ramatoa Ramanantsoa Voanginirina Lucie. Manaraka azy ireo Andriamatoa Hertina Mboangy Arnosy azafady sy Ramatoa Armiry Angèle Florina. Manaraka azy ireo Andriamatoa Simon Armanitra Olivier sy Ramatoa Rajao Arvony Arlala Yani. Manaraka azy ireo Ramatoa Razafim-panoarana Solange. Manaraka azy Ramatoa Rakotonindrainy Tahina Mahefarisoa. Manaraka azy Ramatoa Rasoanta Velonoro Jeanne. Manaraka azy Ramatoa Razafimanantsoa Zina. Manaraka azy Andriamatoa Razafindrabe Mahefaniaina. Andriamatoa Razafindrabe Mahefaniaina dia manaraka azy Ramatoa Razafindrabe Antriniaina. Manaraka azy Ramatoa Ramaniraka Sylvie. Manaraka azy Andriamatoa Ramarson Ernirina. Manaraka azy Andriamatoa Andrenasolo Tahinjanahary Julien. Manaraka azy ao Andriamatoa Ratinarivo Gabriel sy Ramatoa Rakoto Joseph Vonombola Lalao. Manaraka azy ao Andriamatoa Rakotonarivo Gabriel. Manaraka azy ao Ramatoa Rakoto Mananjara Miatana Mendrika. Manaraka azy ao Ramatoa Andrianaivo Tsirinarindra.
manaraka azy ao ramatoa ravelony Hiraina malala noro lalao. Manaraka azy ao ramatoa razafy mahefa Geneviève. Manaraka azy ao andriamatoa ravelon-jatovo Njara. Manaraka azy ao andriamatoa Rajaoely Nony Bien-Aimé. Manaraka azy ao ramatoa razafin-drazaka Eve Adrienne. Ary manaraka azy ramatoa Ramarosoa Nirina Nadia. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny fahataterahana izay rodorodim-pahasoavana diakonina sy lolona izay, ary mahatsiaro ny tompo manjakarifontsika amin'ny fitantana any antsika amin'ny asa fanompona. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Teka mafy be tsika tompo. Dia misaotra antsika rehetra tamin'ny faharetana fankasitrahana moa Andriamanitra ny tena mankasitrika antsika rehetra amin'ny fiaraha-manompo teto amin'ny fiangonana tamin'ny toerana maro samihafa izany ny tompo omba antsika mianakava, ary misaotra anareo vady, zanaka, taranaka, indrindra fa nareo izay manaraka amin'ny tambajotra serasera zany fa nareo koa zany niara-nanompo satria naniraka azy ireo nilaozan'ireo tanatrano tamin'ny fanompoana samihafa, ka isaorana koa nareo ny amin'izany rehetra izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra farantsika miteka mafy be izany. Ny sampana mpanazava stily dia mivarotra tapakila chocolat de Pâques zany manomboka androany, raisy tamin'ny kapesin'ny mpiandraikitra sakaiza. Janona vetivety ny kapesin'ny mpiandraikitra sakaiza rehefa aorian'ny mpivavahana raha teo. Sakramentany batisa zazakely Raelso Rinaty Ndrafo Reginasy, Razafindrahoma Bernasa Oram Gailon, tolotry ny mpiantoka Bernasy Mampiorina Antavololo. Asa ao izy mianakavy kely ho amin'izany sakramenta izany. Ireo izay sampona mbola tsy naka ny fandaharam-potoana ny herinandro masina dia manatona ny mpitanana amin'ny zadara ao efa tapabolana ny voahan'izany fandaharan'izany. Fifanan'ny dekona amin'ny asabotsy amin'ny herina sasany ny miainga ny fiara iombonana. Mpanay ny fanasan'ny tompo, an'olo tena ho isan'ny mpanay fanasan'ny tompo reto avantsika reto ngatahana hiakotra tian'lona. Raha Samuelina Joarina Valina sy Randrianiaina Manantso Gabriel ary Raoul Nirina Estelle, ngatahana hiakatra izy ireo. Ety ambony vavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny fahasoavanao lehibe azoan'izy reto manolo tena anatina izany sakramenta masina izany. Omaninao izy ireo mba tsy hitina an-dalana fa ho teo-tody soa amin'ny fiarahana latabatra aminao, ary omany ara-baty nara-tsaina ara-panahy ny andro anokanana azy rey koa. Ny aminaran'i Kristy irery ihany. Amen. Dia mitona mbavaka nareo ny fiangonana rojom-bavaka amin'ny 8 ka hatramin'ny 5. Misaotra tompoko mahazo toerana. Iroso amin'ny fanavaozan'ny fahaloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika, eo no tokopira ao ny sampana afaka mira anatin'izany ny dekona noho ny fandaminana.
tohizana amin'ny hira fa 7:7 7:7 Ravolahatra no raitsika dia atolotra ny tsodrano 7:20. Ah
tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrany izao. Hitahinareo ny tompo na miditra na mivoaka. Hotahina teraky ny kibonao, hotahina ny taranakao, hotahina izay olona mialoko ambany tafotranonao. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanahy masina hitantana anareo, naiza naiza lehanareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Izany nampandehanao kanao 70 taona, izako toetranao na mitandrina ny didiko ianao na tsy ahitako ny fitiavanao ahy. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray ary ny Fanahy Masina. Misy mariazy hiditra avy hatrany rehefa aveo ny fiara eo ampovoan'ny kianja zany mba kisaka. Saora kopakopa tanantsika amin'ny fifaliana ho an'ireto dekona reto. Ety amin'ny dekona mamarina ny fotoana.